Hello, hello. It's me. Miaraba tsika miaraba ny Maïva Chris. Bonjour Kant. Salama tsinjoary topy. Miaraba tsika rehetra mpanaraka ny chronique du midi. Androany tsika vombanana mpitaona indray. Fa somary nitotoafo kely tololo teo ny asa. Dia araka nefa teny efa nifanaovana amintsika moa dia hoe rehefa misy zavatra mifanindry amin'ny asa dia tsy mandefitra kely ny chronique du midi. Fa rehefa malalaka dia manao an'ilay émission tsika. Ya, dia faly miarabantsika rehetra nareo ato amin'ny TikTok dia mpahafatsahivina fa azonareo atao ny mamerina mijery an'ilay live atsy amin'ny Facebook na ny page Facebook ny RGL, na ihany koa mijery zany ao amin'ny YouTube rehefa télécharger, zany mbola télécharger koa izy amin'ny hariva dia am'izay izy voatahiry satria tsy voatazona ao amin'ny TikTok le izy. Zay zany. Principe faharoa an'izay vao manaraka dia aorianan'ny famelabelarina tsotsotra zay ataoko na fanentanana angamba no tena marina kokoa. Satria tsy fampianarana ty fa fanentanana macronika azy dia afaka miditra mivantana isika ny tena irariana mihitsy zany miditra fa tsy afaka. Maneho ny hevitritsika direct na ho anareo atsy amin'ny TikTok dia miditra amin'ilay le hoe invité ho anareo ato amin'ny Facebook dia eo amin'le ajouter anaty direct dia miditra mivantana nareo. Zay no ela fa irositsika amin'ny lohahevitra androany dia ny citoyen sentinelle, état d'esprit izy io. Natonga n'ity lohahevitra ty ho an'izay nanaraka ny sahazany io androany na nareo amin'ny TikTok na isika ato amin'ny page RGL Facebook dia nanao an'ilay fanentanana sahazany io aho tandroany ny amin'ilay boycott, antso boycott manoloana ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena moa zany. Dia tiako mbola ho velarina bebe kokoa ilay toe-tsaina hoe isika rehetra mihitsy zany no atsoina ho sentinelle. Zahay dia azo lazaina hoe mitarika fotsiny na manome ny top fa tokony isika rehetra no anana le esprit le izy, toe-tsaina le izy. Toe-tsaina na citoyen sentinelle. Efa zavatra anankirososona matevina be zany toe-tsaina citoyen. Misy olona tsy manana toe-tsaina citoyen. Hozy izy Baruch Spinoza, on ne naît pas citoyen mais on le devient. Zay ny teny Baruch Spinoza. On ne naît pas citoyen mais on le devient. Zany hoe tsisy olona teraka manana toe-tsaina citoyen fa on devient citoyen. Tsy hoe rehefa manakaram-panondrom-pirenena ianao de citoyen. Tsy hoe rehefa manana le passeport ianao de citoyen. Fa mety olona consommateur fotsiny ianao fa tsy citoyen ianao eo anivon'ny toe-tsainao zany. Donc ny tanjona eto zany de hoe manana toe-tsaina na citoyen aloha araka ny tenin'ny Spinoza hoe on devient citoyen mais on ne naît pas citoyen. Ary faharoa citoyen sentinelle. Donc zany zavatra rososona lehibe. Raha jerena tsotsotra ny atao hoe sentinelle aloha le citoyen mbola resantsika aveo. Ny atao hoe sentinelle dia raha famaritana tsotsotra fotsiny aloha dia maramila ny sentinelle zany. C'est un soldat izay nahazo andraikitra mba hanao garde.
tsy misy sentinelle matory zany hoe tanareo rehefa le mandalo am'ireny camp militaire reny nareo de misy an'ilay sentinelle eo le garde camp ozy tsika fa sentinelle ihany reny dia manao ronde de miodina de tsy mahazo matory donc zany a manana esprit na garde tsy matory ny toetsainana miaramila koa toetsaina miara militaire zany hoe tsy maintsy misy sacrifice ao a tsy maintsy misy zavatra afoy ao mba ahafahana mamita an'izay andraikitra zay lay hoe toetsaina sentinelle ty zany tsy hoe misy milaza an'ity fa analyse personnelle konia dia zareo Suisse nitako manina an'io toetra io misy fotoana mba nipetraka kely tany tena nianatra nandrato fianarana dia l'esprit sentinelle ananina ny citoyen suisse ahoana mahatonga amin'ny teny an'izany zareo zany tena beazina mihitsy ny citoyen suisse anana an'io toetsaina sentinelle io c'est des petits soldats les Suisses ce sont des petits soldats tadidiko tsara anecdote personnelle mivoaka ny train dia mihinana bonbon dia nalaiko avy amin'ny posiko le bonbon zany de nohaniko le izy de le fonony iny nampidiriko anatin'ny posiko de latsaka avy any amin'ny posiko lay fonona bonbon tsy nariko fa latsaka dia misy olona avy ao aorinako un citoyen suisse ponina teo am'le quartier nisy anahy no niteny hoe Ramsey zafady tsy pony io zavatra nalatsaka io hafa le hoe misy taratasy latsaka io Ramsey de mbola tsara fanahy le olona tsy zany le izy iny presque tsy atao hoe ny olona rehetra fa ny olona ny akabeazan'ny olona manao an'izay fa ny azy de hoe izy mihitsy no lasa polisy ny mpiarabelona aminy hoe Ramsey zafady aminao izy izy a tsy poninao izy izy a io zavatra latsaka amin'ny posinao io ary tsy miala eo izy raha tsy miondrika no maka an'le fonina bonbon ary zay ny mampadio an'le tanàna akoatra le hoe tsy manao maloto etsero iny moa zany efa tsy resahana tsony fa le toetsaina hoe vigile manana toetsaina vigile tanareo zany vigile zany ohatra le sécurité amina magasin sécurité amina fety lanonana reny a de manana toetsaina vigile ny Suisse oui parfois mety exagéré izy zakolo de manaka an'izay za tsy miteny hoe flamatra izy fa le esprit na sentinelle ny puté suisse ny zanaka suisse any amin'ny école ohatra zao nampianarina zareo any zany io ny olona ao Suisse ony raha ataotsika hoe misy alerte bombe nucléaire hoe isy anafika ny Suisse sanatrian'izany dia ao anatin'ny espacena 5 minutes maximum indrindra consigne efa nomena ny citoyen suisse rehetra en 5 minutes manjavona tsy hitanao eraky ny tanàna tsony ny Suisse fa mety isika l'étranger sisa antavely eo fa le petit Suisse dia tonga de en 5 minutes de ahoana zanao zany tsy miverina mody any an-trano fa isaky ny tanàna isaky ny fokotany dia misy lavaka isitriana makany amin'ny bunker any ambany tany zay zany nan zareo zany hoe nampianarina manana réflexe amin'ny danger hitranga amin'ny firenena manana toetsaina enjana be ohatrany zareo dia nantaniko j'ai un petit neveu nitantarana zany tu sais tonton Jean-Luc tanao le accent suisse keliny zay izy raha vao zao de tonga dia en 5 minutes zay izy disparaître dia efa nampianarina anay hoe ariny lalana de tiany fanao azy de ato mitsofoka de tena nampianarina an zareo zany zavatra zany hoe voavolavola tsara mihitsy zany ny toetsainy amin'ny resaka ahoana filazantsika zany amin'ny resaka toetsainana sentinelle eo zany no tiako hitondrana ny réflexion ho atsika amin'ity marana ity hoe lay toetsaina suisse afady fa lay toetsaina sentinelle citoyen sentinelle dia monter garde
vigilance ary mijery ny loza ho avy mety ahazo ny cité zay misy anao. Zay ny sentinelle eny ambony tilikambo eny de mitazana eny lavitra eny ny zavatra mety sanatry hanjo an'ilay tanàna dia tsy maintsy midénoncer eo am'izay zany le izy hoe un sentinelle dia ny hoe dénoncer le mal. Io zany ny zavatra voalohany indrindra. Tsy afaka miteny ny tsy manao toe-tsaina hoe ataona fa de zay ny eto amin'ny tanàna fa de mampalahelo. Passif be zany ary zany ny akamaroan'ny citoyen malagasy nous sommes passifs. Fa tena lazaina hoe dénoncer le mal. Eto tsy tsindrina tsara inona moa le dénoncer le mal. Ny faharatsiana izay mikiky ny fiarahamonina ary zay zavatra mety ho loza hanjo lay fiarahamonina. Zany hoe zay zavatra efa misy eo ary ny zavatra mety hanjo azy. Ity no karazana fampatsahivana, tsy tena hoe fampitandremana fa fampatsahivana ho atsika. Problème atsika matsy manoloana n'ity fiainana eto ity dia ny fanaovantsika analyse sy fandinihan-javatra partisane. Zany hoe isika rehefa mandiny zavatra dia problème ny akamabeazantsika dia mandiny zavatra à partir ny appartenance na conviction politique na à partir na conviction communautaire. Zany hoe ni zaza mi appartenir, soit je suis dans l'opposition, soit je suis pro-fitondroana, dia à partir an'izay ianao no manao analyse. Dia tsy objectif ianao am'izay fotoana zay fa tonga dia tsy maintsy alako bika tsy tiako tare. Fa eto le mal eto c'est pas l'autre, mais le mal zay tena hoe inona le zavatra tena manimba an'ilay fiarahamonina sy le firenena. Ary io il faut du courage pour le dire. Tsy hoe courage fotsiny contre ny olona manao an'le ratsy. Zay foana matsy ny resahantsika hoe mila manao courage contre an'ireo satria ireo ne manao hery famoretana. Oui. Fa adinontsika koa hoe c'est un courage aussi de dire les choses le tena tsy mety satria mety hanohitona na ny olona amin'ny camp-tsika azy. Mora kely ane ny critiquer sy miattaquer ny tsy mety izay mety ataon'ny olona tsy mitovy conviction amitsika de l'autre côté. Fa tsy vitatsika ary tsy manana courage tsika i dénoncer le mal qui est dans notre propre camp. Satria le mal n'a pas de couleur. Tsy misy couleur politique ny faharatsiana fa rehefa hoe mal manimba ny firenena ny fiarahamonina de c'est un mal. Donc io tsy nanana havany io hoe zao tokony ana solidarité ny am'ty tsiry tsisy dina solidarité raha resaka faharatsiana dia faharatsiana niza. Donc il faut encore plus de courage noho ny mahazatra ny dénoncer ny mal ao anatin'ny toerana izay misy ako aza. Satria nahoana? Satria sûr et certain fa tsy maintsy ho alan'ireo près-donakafo amiko a. Sûr et certain fa tsy maintsy ho voaroka tao aho, ho excommunier ohatra na mety ho voadaroka na mety tsy ho namana intsony de sao de lasa tsy namana intsony dia ho ahilikiliky. De farany anao zany manakipo maso satria reto ane tary any, reto ane namana piara mitolona. Non, tsisy resaka piara mitolona. Fa ny antony mahatonga atsika ho tafaradalana hitolona de noho le ratsy, fa tsy noho tsika mpinamana no miaraka mitolona am'le ratsy. Tafadarana sendra tafaradalana aminao anatin'le combat mitolona am'le fiainana de tsy noho enao koa noho enao hoe tsika mifaha mitovitovy couleur. Tant mieux raha ohatra ka mitovitovy couleur atsika. Vao maiky mety hoe manampy angamba an'izay bonus fa tsy zay fotsiny manao an'ilay izy. Azonareo le izy. Donc zany ny zavatra zay ataotsika eto de ny hoe miainga avy am'izay exercice, aller au fond des choses, trouver le vrai problème, izay
le vrai problème, c'est toucher le vrai problème et nommer la chose. Les sciences analyse émotionnelle, na sentimentale, enfin analyse clinique. Une analyse clinique, une analyse clinique dérange, n'y a qu'un maroanul. Une analyse clinique, on dérange, c'est une analyse clinique, si t'es halal, mihitsi, oui, ils en manoazi, ariaviez, farefa, clinique, clinique, c'est une pure vérité objective, fait subjective, amis. Problème, anefania, référendum, mano analyse clinique, en zavatra anakrai, de tonga dia, avec un dia, ressensationne trahison en les groupes missions. Famadiana ny tolona ozy ny sasany famadiana ny prépare amin'ny tolona de ny apetrako mazava tsara eto hoe non, je suis pas là pour amuser la galerie, je suis pas là pour avoir des bravo makasitraka pasteur misaotra tompoko. Je m'en fous complètement de vos opinions et de vos avis. C'est sanatria manao tsinitsinina fa si je suis là parce que je suis un sentinelle. Dia zay hitsin-dalany any, zay hitsiny any hitsiny. Mety rehefa sendra manety taminao izy de bon, tant mieux. Rehefa tsy mety aminao, je ne m'excuse pas. Ny zavatra nolazaiko ary j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Zay le maha électron libre ana eto. Ka eto zany de mitoko mahitsy be miresaka hoe indraindray ohatra nareo ampanohitra faly be hoe tena milay be kosiny fa de aveo rapitso misy zavatra tsy amiko any koa zay dans votre camp. De tonga de ary anao to lasa piaraka amin'ny fitondrana ndray de ohatry zay koa ny atao amin'ny fitondrana manao non ty zany tena tsisy resaka ananakavana nitsy ty hoe fa inona marina zany le position misy mantany nareo inona marina position ny RGL tsy misy position ny position ny RGL de mazava tsara hoe nous sommes là à être des sentinelles et on ne cherche pas à être apprécié ni à être aimé, nous sommes là à être le serviteur de la parole. Io nanay no baiko anay fa tsy ny appréciation na ny hoe bien vu na bien coté na c'est le cadet de notre souci. Bon, zay. Nous zany quand c'est le mal, c'est le mal. Tsy misy ambiguïté misy ny am'zay zavatra zay na inona zavatra zay zany tsy ao anatin'ny eritreritra misy raha fa tsika zany manana toetsaina sentinelle tsika vahoaka tsika citoyen oui, juste pour avoir des bons points, nous antony dénoncer fatsika ny mal. Non. Raha mbola zay koa ny motivation nareo manao an'le izy hoe pour être bien vu si dia tsy zany satria motivation impure no mibaiko ao anatin'izay zavatra zay. Fa eto zany dia fanamby le izy sarotra le izy zavatra ekeko c'est un exercice difficile. De ny hoe tentative n'a essayé de toucher du doigt ce qui fait mal à la société. Essayer, tenter, s'exercer pour toucher du doigt, zany tena mba ho azo tsapahitanana le izy hoe ity lay fototry ny olana. Tsy manome appréciation hoe tena ratsy io ranga, tsy mamele, milay, tsy milay, tsy antsony le izy. Tsy resaka jugement de valeur tsony fotsiny fa tena ohatrany hoe ty le mal zany de tena tanareo ohatrany olona anankiray ohatrany dokotera zao rehefa manao scanner na manao IRM na manao ana de hoe io le aretina de mila didina izy de le didina tsy miteny fotsiny hoe marary ve sa tsy marary fa mila mandeha au fond amizay izy maka an'le izy de azony amizay le zavatra nesorina atao aminao de rehefa mivoaka atao aminao le aretina de rehefa miverina ny conscience-nao ary amin'ny salle de réanimation na any amin'ny chambre de hoe ty le zavatra nesorina atao aminao ramose na madama de hitanao mihitsy hoe c'était ça ce qui ty daholo nampikorotana ny fiainako ray manontolo namparary loha namparary kibo na tonga aretinao trao déréglé daholo ny vatanao sy ny fiainanao ray manontolo noho ity zavatra ity. Zay zany nylay objectif ao anatin'le izy. De nefany ny misy olana anankiray ngeza be ao anatin'izay. Ny olana lehibe ao anatin'izay de ty hoe rehefa isika ny tsy manao ninninona
rehefa isika tsy manao nininna zany hoe tsy midénoncer le mal zany mais on se laisse faire noho ny antony be deaibe zay tsy ho idirantsika eto dia inona zavatra hitranga mety hiterana hoe io ane na hitentsika na tsy hitentsika de io tsisy zavatra iova zany tsy any le objectif zany a mbola long terme zany eo no madiso hevitra atsika le mpiteny an'zany hoe io na hitatata teto nareo dia tsy ampiovinina zany tena diso ny objectif voalohany ho an'ny sentinelle dénoncer le mal c'est pas de changer aloha zay mitanjona mety tsy mbola tratra io mety ho ela be voatratra peu importe fa ny madiso hevitra atsika mpiteny an'zany de ty hoe ny objectif voalohany à court terme dia mba hahatongany hoe il faut que le mal soit montré du doigt raha vao tsy tondrona hoe ty lay zavatra maharary zany hoe tena kasany ity le mampaharary ny fiarahamonina dia lasa misy inversion des valeurs eo anivon'lay fiarahamonina sy lay génération manaraka izany hoe lasa ny ratsy no mivadika tsara zany hoe lasa ny norme zany misy inversion des normes satria tsy fantatry le akizy intsony na le fiarahamonina ntsony atao hoe tsara sy ratsy fa lasa le ratsy mivadika norma tsara ary le tsara mivadika norma ratsy jereo tsara zao iny zavatra nanaovako video tamin'ny marina iny le resaka hoe boycott iny inona zao lasa mialimenter ny resaka olona de resaka mialatsina mety hoe kolombody misy be deaibe zao mirelaye an'izay teny zao de lasa problemana relation privée n'olona any no lasa problème national et le problème national ny tsy fisiny rano tsy fisiny jiro ny tsy fisiny fitsabona lasa aingokaingo ny zavatra izay le tika hoe mifamadika le problème inversion des valeurs ary io inversion des valeurs io no premier combat ny sentinelle fa tsy hoe ny hanovany le problème je suis pas là je suis pas un super-héros et je suis pas dupe tsy vendrana akory ka tsapa hoe le problème ane ka c'est profond ary systémique ary tsy afaka miprétendre koa hoe ny fanaovako an'izao zavatra ao no hanovany zava-misy fa ny mahamaika aloha satria zany c'est tout un système qu'il faut changer je suis d'accord BDB resaka lalàna éducation BDB ny domaine tsy maintsy voakitika fa tsy mbola any aloha fa matetika ny olona zay efa miabandona sy manonipo gan na koa te hanatsatso sy hanao tsinitsinina n'lay combat de hoe io ne tsisy impact si misy impact ny impact voalohany de zao hoe il faut garder hoe au moins fantatry n'lay génération hoe ty ratsy de tsy vadika zay ny ratsy tsy ho vadika tsara mihitsy ozony soratra masina tsy misy olona io ty aviavy amy songosongo jamais ny aviavy io lasa songosongo ary jamais ny songosongo lasa aviavy or ny problème raha vao mangina atsika ka tsy midénoncer le mal dia ozy izy ny olona amizay hoe ay ve le aviavy songosongo e ay ve aviavy ny songosongo e de imagine anareo hoe za zao fa nanao ohatra an'izany teto hoe nisy ny akizy aty andafy aty nasiana nanao sary izy de nasiana nanao sary izy de hoe faites un dessin d'un poulet zero tsara le izy a inona zao anareo ny sary nataon'le akizy am'le poulet sarina pilon de poulet ambony assiette ny sary natao hoe akoho mampimeantsika angamba zany zavatra any fa mahalasa saina hoe ohatrohatr'izay le izy hoe satria tsy fantatry le zazatsony mety hoe akoho tsy nahita akoho tsony izy aty zany fa tonga de any amy grande surface izy nividy akoho ohatra miteny zany izy za te hinana akoho neny de tsika zao matkana vanydina akoho de lasa tsika makena eny an-tsena ntatsah de vidy akoho de io le izy de hita eo de volosana sisisy et tout fa zareo tsy mahalala an'izany tsony exemple tsy exemple moa zany fa exagéré ko le izy de ohatr'izay koa le hoe rehefa tsy midénoncer anao dia le mal iny lazain'le akizy hoe io ny bien io izay zavatra zay ny tena grave satria lasa systémique le izy lasa systémique satria any am'le système de pensée mihitsy no
souillé tsy le acte tsony tsy le œuvre tsony tsy le zavatra nataony intsony fa ilay moteur de discernement mihitsy no attaqué any amin'ny source de réflexion mihitsy no voa fa tsy le œuvre intsony problème atsika masy maiky am'le œuvre hoe ina nataony ranona ina nataony rano de mila miady amin'iny nataony iny oui kanefa efa trop tard médecin après la mort rano raraka tamy zony gasy tsy azo rofiny fa ilay système de pensée satria le système de pensée attaqué hoe tsisy norme tsony tsisy référence tsony fa hoe le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Donc zany première responsabilité en tant que sentinelle dia ny hamerina an'le hoe non il faut nommer un chat un chat. Le mal c'est le mal et le bien c'est le bien. Na de ataontsika hoe ringard zany amin'ny olona tsy maninona tsy maintsy apetraka foana ny balise satria mantsy raha vo tsy zay dia tonga am'le hoe ahoana moa ny fazany zany hoe les banalités du mal areto raisiko ny philosophie ny Hannah Arendt nametraka ny théorie de la banalité du mal io ny zavatra mitranga zany dia le banal miteneny philosophie ny Hannah Arendt de ozy izy hoe miainga avy amin'ny tribunaly tamin'ny deuxième guerre mondiale tamin'ny androny nazi hoe nomelo ary azadiny fa Hannah Arendt dia c'est une juive tsara marina zavatra zay fa nanana courage izy zay le lazaiko anareo hoe dénoncer le mal même dans notre propre camp et c'est là l'enjeu tiako atongavana satria nanana an'izay courage zay Hannah Arendt ozy izy Hannah Arendt hoe tsisy ninino azonao atao amin'ny Hitler il est comme ça il est cruel il est fou les nazis ils sont fous c'est des bêtes sauvages. C'est normal qu'ils font ça. Testa be mono juif tam'izay fotoana zay hoe enao zany ozy izy banaliser an'lay faratsin'ny Hitler. Non ozy izy il faut être lucide. Ary zay tsika eto tsika tsy idéaliste eny amin'ny abakabaka ohatrany sasany manao théorie à deux balles. On est lucide et pragmatique oui misy olona il est déjà comme ça parce que ils sont comme ça. Donc ne cherchons pas à changer les personnes qui sont déjà comme ça. Oui, il y a une confrontation amin'ny olona efa adala. Ianao zao mifanena amin'ny olona adala anankiray le hitanareo le adala mitondra boiron eny amin'ny arabe reny. Nia zany tena théorie philosophie Hannah Arendt no niraisiko ary tena mitombona le izy. Fa tsy anao idéaliste be fotsiny hoe pitolona nefa pitolona mandeha gona fotsiny tsy misy pragmatisme. De fanena amin'ny adala ianao mitondra boiron de mbola anao théorie be anao hoe enao ne tokony tsy anao an'iny iny hazo iny ne natao namboarana fanaka ry zanako mbola tsy vita ny teninao tonga de boiron tefaka eny an-tapon-dohanao mihitsana nifinao miraraka ny masonao na mety tapaka mihitsy ny lohanao de maty ianao. Rehefa amin'ny adala ianao dia le fou ne raisonne plus donc tu dois le traiter comme un fou. Oui. Fa tsy hoe ka tsika ny kristianina de ny kristianina tokony mba zao ity il faut pas laoka tsy famitaka tsy fandaigny eto pastorany mpiandry rehefa mamoaka démonia amin'ny olona démoniaka marary saina ianao nampianarina anay de hoe tsy mahazo mikipo ny maso rehefa mamoaka devoly sy mametra tanana amin'ny olona démoniaka violent atsongotrany amin'ny olona normal rianilany izy ataontsika manana problème na dépression de metra tanana izy de mikipy ianao de fa tenenina hoe faites attention c'est un démoniaque possédé raha tsy mitandrina anao de voatifitry ny tontondry. Ary ny fomba fiasanao amin'iny tsy mitovy amin'ny fomba fiasanao amin'ny olona normal. Fananiko manaka cas extrême mba hamperitreritra atsika hoe soyons pragmatiques ao anatin'ilay combat en tant que citoyen sentinelle. Quand vous êtes face à un fou, traitez-le comme un fou. Ary tsy misy sentiment io. Un fou c'est un fou.
Donc un fou ahoana ny ataony olona azy fatorany olona izy de ateriny olona any amin'ny toerana fitsaboana azy sy ny sisa fa tsy hoe mbola iny koa traitena ohatran'ny olona quelqu'un de normal. Donc miverina am'le teny Hannah Arendt tamin'izy tamin'ny procès de Nuremberg le zavatra nitranga taorinan'ny ady lehibe faharoa. Le problème ozy izy Hannah Arendt aza mandany bala amin'ny Hitler, aza mandany bala amin'ny nazi satria reo bandy reo la jeunesse hitlérienne raha tadidinareo tsara zanaka allemand efa no formatena sy ny conditionnena atao anatin'ny camp de jeunesse hitlérienne. Nandritra ny taona maro no potehina ny analysen'ireo zazy reo de lasa mivadika des machines à tuer, des robots pour tuer. Ils avaient pas de sentiment. Zany natonga ny allemand tsy le tresy tamin'ny voalohany satria zareo tsisy sentiment, tsisy empathie, tsy misy fihetseham-po satria efa no manana ny conditionneny zareo mialohan'ny nahatonga azy ho tafika. De reo bandy kely tao anatin'ny camp jeunesse hitlérienne reo nivadika Gestapo avy eo de iny avy eo nivadika miaramila nazi de reny no nomena ordre de rehefa manatanteraka l'ordre izy Hannah Arendt dia ils n'ont pas de jugement fa ils font ça normalement parce que c'est un ordre à suivre. Donc zany nivon'ny citoyentsika reo olona irahana manao zava-doza niveau firenetsika reo ce sont des gens qui ont été déjà formatés. C'est des gens qui n'ont pas de conscience satria efa zay ny oxygène ny matin, midi et soir. Donc n'essayez pas de les convaincre de leur folie. Donc moi je suis pragmatique. Ils sont dans leur bulle, une bulle, une réalité, une environnement, une oxygène, une rivotra iainana, une foany sanandro, maraina atoandro hariva. De ianao ve tia ivelany no se permettre tsy mety ane sakaiza zao ataonao zao fa batokony zao fa tsika ane zanak'Andriamanitra, tsika ane patati patata, mais tu parles au mur. Tu parles à un mur. Fa ny problème ozy izy Arendt rehefa avy eo de isika izay ahoana filazana azy isika juif ozy izy miteny amizay izy any no misy problème isika le persécuté amizay ozy izy. Le mal ozy izy le plus grave va être ny tena ratsy ozy izy Hannah Arendt dia ny zavatra zay ataterahany olona normal dia il va faire les choses les plus atroces. Zany hoe ny tanjon'ny dictateur sy ny tyran dia ny ahatonga ny olona normal, olona banal, zay le olona normal, banal, ohatran'ny olona rehetra, le commun des mortels, hanao zavatra monstrueux satria efa tafiditra ao anatin'ny sainy le hoe ty tsy maintsy atao satria ordre arahana. Rehefa tonga am'izay ozy izy ny stady ozy izy Hannah Arendt dia grave izy zay hoe zao aloha ny zava-misy ohatra misy fiteny famalina citoyen rehefa miteny aminanao zao aloha ny zava-misy de ekena ozy ndray ny kristianina sasany vavaka sika fa dia zavaka sisa no azo atao. C'est une fuite en avant ça. Vavaka sisa no azo atao dia na koa hoe de eto sika miandry ny rariny zay zany. Ka eto dia les droits fondamentaux no voakitiketo fa tsy faveur tsika tsy mangataka faveur hafandray hoe faveur mba ome faveur mba sasany ohatra mba te hihinana gâteau crème be na te hihinana chocolat be na te hihinana tsy haiko de mba omeo faveur kely patron mba omeo tsy haiko bojo kely fa droit eto tsy faveur fa droit à l'existence misy amresaky eto zany. Ka noho zany ny être normal anankiray na être banal anankiray rehefa tonga amin'ny acte monstrueux ozy izy Hannah Arendt de cette personne-là va être encore plus dangereux qu'un fou.
grave be le analyse Hannah Arendt dangereux lavitra noho ny adala manao ny asa ratsiny ny olona normal manao zavatra monstrueux eo zany tsika zao ary zay ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao anivon'ny firenetsika misy anao mijero tsara faneho-kevitry ny olona sasany ozy c'est normal ce qui se passe tsy hitantsony ny maharatsy an'le zava-misy satria efa tafitsy hoe adala izy fa izay le problème ozy izy ohatrany tamin'ny nazi le nazi ny jiosy tam'izany fotoana zany zay nanaraka ny tenin'ny Hitler nohontsy hoe noho mitahotra fa efa voazanaka ny sainy Hitler ozy izy tsy hitako so ny azoko atao aminy ozy izy Hannah Arendt Hitler il est comme ça andany bala am Hitler eo fa itsika le jiosy zay ao anatin'ny zavatra mahazo atsika zao hoe ahoana no atao il pense que c'est normal nous zany tena ny grave am'ty tantara ty de hoe quand le mal est accompli par des personnes qui n'ont aucune motivation tena manimba zavatra be deabe zany hoe tena tafiditra ao am'ilay zavatra zay tsy nieritreretitsika de ozy zay ny tsy misy zavatra ataonay fa tsy miobéir fotsiny c'est normal no izy ka iverenako le teny Hannah Arendt le jiosy hoe masamy teny an'lay problema izy hoe ny problema ozy izy de tsy avy amin'ny ireo mpanenjika fotsiny ihany le problème ne vient pas uniquement des persécuteurs ça on le sait déjà fa surtout miainga avy amin'ilay enjehina any problème ozy izy ary zay fihetsikitsika izay ozy izy no voamaika mahatonga n'lay mpampahory mahazo vahana les tyrans les persécuteurs milalao atsika mihitsy ozy izy manoloana an'izay le attitude n'lay vahoaka izay mifavoriser an'le izy de plus en plus de farany non seulement mampahory atsika izy fa avy eo koa izy mbola vitany ozy izy ny mi-influencer atsika tsy ho capable tsony hieritreritra doublement grave le zavatra mitranga déjà izy efa mampahory iny hoe fa hitapoky hita-pirenena fa i faharoa koa dia tafiditra any amin'ny système de pensée ntsika izy mba influenceny atsika hoe aza mieritreritra tsony aza mampiasa ny betronao tsony fa ekeo fotsiny ihany ny zava-misy de ampy izay ka izao ny zavatra zay ampitandremana atsika de ty hoe ny vrai mal zany ao anatin'ny tetantary ty de tsy lay zavatra mianjady intsony fa ny infiltration tafiditra ao anatin'ny système de pensée tsika zareo dia vitan'ireo olon-doza ireo sy olon-dratsy ireo ny mampifamadika ny zavatra normal sy ny anormal fotsy tanteraka am'izay le fiarahamonina satria na tsy eo tsony ary le tyran na tsy eo tsony ary le dictateur na tsy eo tsony ary le persécuteur dia isika samytsika am'izay avy eo no samy vers repère ary rehefa vers repère dia tsy misy intsony ny norme arahana izay no antony mahatonga ny hoe ilaina ny sentinelle na de tsy mahovy minina aza zay moa ny fitenin'ny olona misy miteny eto amin'ny Facebook eto hoe sy atao amin'ny TikTok hoe inona ny mba ataony la aiza mba ataovy ny zay nataony la de zao ty mihitsy ny ataony la satria ny hanelingelina an'le olona izay te hametraka an'le anormal ho lasa normal
sy tiany mantsy satria ny tiany mantsy de hoe silence radio de rehefa silence radio ianao zany a dia afaka miditra ao anatin'izay le système de pensée ny vahoaka zay izy ka izao nefany a amaraparanako an'ity teniko ty de avy eo afaka miditra nareo zay teany hevitra l'homme est un animal politique hozy izy Hannah Arendt tiako be le terme hoe l'homme est un animal politique satria nahoana ny importance ny atao hoe cité la cité lay soiombonana ilay tanàna fihevitsika donc zany a tsy maintsy tsy misy hoe zay tsy natao anao politique ozy ny sasan'zay ny pasteur tsy tokony politique ny zay non animal politique ny olombelona voalatsaka eto ambony tany satria nahoana miainao anaty cité izy la politique c'est la gestion de la cité ozy izy ny philosophe no zany dia ny survie an'ilay cité mihitsy no enjeu eto tsy resaka politika isorantasanareo le politika mahazatra le hoe team TGV le survie an'ilay vahoaka le survie an'ilay société donc je suis obligé d'entrer dans l'arène de la politique zao ataoko zao c'est de la politique bien sûr et je l'assume parce que je suis un animal politique aux Arendt satria misy monde commun misy bien commun zay tsy maintsy arovana eo ny citoyen zany a dia manana responsabilité veiller am'ilay atao hoe bien commun zay hoe on ne naît pas citoyen aux Spinoza mais on le devient nous zany raha vao ny commun le bien commun lasa bien privé na personnel na olona ray roso telo de tsy maintsy mitsangana ny citoyen hamerina zany amy bien commun zay ny objectif voalohany indrindra amy politique après samy manao zay ataony any am'izay te hitondra sy zay te ho lasa filoham-pirenena na te ho maire te ho député samy manao zay ataony zay te hanaony azy fa ny ahy eto resaka citoyenneté hoe rehefa ny bien commun no confisquer ny olona ray roa ho lasa fananana personnel dia tsy maintsy mitsangana citoyen pour remettre ce bien commun dans les mains de la cité zay le izy io tsy misy hoe mpanohitra pomba tiany ranona tsisy resaka fitiavana hoe alako bika tsy tiako tare bien commun no mibaiko fa tsy ny bien personnel donc tsy resaka subjectivité misy ty fa resaka objectivité zay no mahatonga le nanao an'le lohateny androany hoe suite n'ilay vidéo nataoko tamin'ny maraina hoe ilaina ny manao action concret rehefa ny opinion publique taritinao any amy vie privée an'olona zay le tena fampiarana am'izay tsoa hoe ianao nangalatra ny vadiny anina de ianao nitezitra be fa ianao lasa sipany anina de andaolo tsika de nefa ny rano eo tanàna eo tsisy misotro rano mitotaka ny sotroana jiro tsy misy ny vaovao momba an'iny avela ao de tsy misy miresaka an'iny na miresaka any fa olona ray roso te de ari daolo tsika non avereno ty amin'ny resaka bien commun ny discussion fa aza alefa any amin'ny bien personnel reo olona reo ane ils ont les moyens raha pitso izy zao de andeha izy anao spectacle any Paris anao spectacle any Dubaï andeha izy makasary hoe mon jeudi aty à Dubaï mon vendredi aty à Paris enao nefa amin'io milahatra bidon jaune ery amy fokotany amy telo maraina de enao mbola mialimenter ny redirediny zareo réfléchissez fantatra koa raha manao cinéma izy ao ambadika ao de any ambadika any amizay zanao fandombera de hoe nahazo firivindry na ahoana de hainareo fa ny algorithme mandeha de payer zareo amy TikTok misy efa malala misy tsy malala kely convenu zafady tapaka payer zareo amin'ny alalan'ny nombre de vues sy ny réaction tsika tsika tsy malala akory ny sasany tapaka kely de fa miverina fa ratsy ny connexion ko
exemple fotsiny zany zay fa tsy hoe zay ihany fa ny tiako tenena de hoe mila sentinelle atsika rehetra tsy tokony ho tafandromandry tsika manoloana ny zava-misy eo anivon'ny fiainan'ny firenentsika sy ny bien commun ary rehefa manao zavatra koa dia aza noho ny position anananao sur le plan politique hoe couleur fa mila midépasser an'izay analysena partizanna zay hoe satria za pomba nampanohitra raha vo izay no tondranao n'le resaka de mazava ho azy fa tsy maintsy dévier le izy zay zany ny tiako atongavana donc soyons des sentinelles les vrais combats no tokony ho andanitsika rondoa fa tsy any amina zavatra sarotsalina sotra tsika nanaraka afaka mampiditra atsika ato raha ohatra ka ilaina zany raha manako lazaina atsika hoanareo Facebook dia hitanareo le misy sarin'olo anankiroa mifanatrika io io ny fidirana direct eto raha te hiditra ho atsika eto amin'ny TikTok moa dia fa ianareo ngamba le am'le hoe invité eo tsisy hoe sady eny ary raha tsisy dia ajanontsika eo ny androany misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany ny rano manaroatra kely any satria hita misy miditra eto safady salama to miaraba i pasteur Jean-Luc salama ametraka fanontaniana kely ako mikasika an'le izy satria sady resaka citoyen le izy moko ama RGL ny RGL dia ohatra mba te antankely parti amin'ny resaka finoana satria mino fa tsy vitsy ny mpanaraka no mety manana eritreritra toany ty anaty hoe manoloana an'le eo amin'ny sehatra maha-kristianina betsaka ny mpanompon'Andriamanitra pasteur tsy nitarika no miteny ohatra hoe alao Jehova no hiady fa isika mangina dia amin'ny parti ohatry ny ahoana ny tokony ho fipetraky ny zavatra iny ary amin'ny parti ohatry ny ahoana ny tokony hoe midepase ny limite zany hoe tsy tokony hijanona sy andefitra izany tsony isika satria efa tena débordé ohatra zao hoe ty ivelan'ny Madagasikara zao ny amin'ny eo anivon'ny sehatry ny asa tena hoe miaro ny mpiasa ny fanjakana fa tsy ohatra ny any Madagasikara hoe very anjavony hatrany ny inspection de travail ny fitoriana aty zany tena hoe mikasy tanana mpiasa zany ianao tena hoe tsy afabela raha vao hoe misy polisy tonga eo dia eo mihitsy zany hoe ohatry ny hoe fa zatra zany le olona ohatry ny hoe tonga dia mipetraka fotsiny dia hoe mandefera zay ny tiako anontaniana hoe ahoana ny fipetrany raha ohatra hoe zay parti zay sotra tompo valiteny karazany roa no azoko amarinanao ny voalohany aloha za zany tena le fampiasana an'le verset any amin'ny tsy alehany mihitsy ny probleman'le namana sasany zany hoe tsy mijery an'le contexte izy ray fa lasa atao prétexte le texte zay mihitsy le izy la atao prétexte zany hoe atao anaolana ilay texte mba ahafahana migarde an'le olona ao anatiny atao hoe passivité
dia ny fantatry le olona tsara moa fa ny vahoaka c'est très docile surtout amin'ny lafiny resaka finoana de tonga de mipasse l'izy donc zany université iny tsy misy idirany amin'ny resaka dénonciation du mal mihitsy au contraire raha nome ohatra atsika zao hoe amiko zany tsy misy le hoe aiza ny limite y a pas de hoe mal kely na mal be hoe rehefa tena tafahoatra de tokony hiteny fa rehefa tsy tafahoatra de azo mangina non raha vo zay izy de lasa manao 2 poids 2 mesures tsika ary lasa manao catégorisation na mal hoe misy mal tolérable ary misy mal intolérable non quand c'est mal donc il y a pas de hiérarchie na faharatsiny fa raha mijery tsika ny tantaran'ny fiangonana fotsiny sy tantaran'izao tontolo zao fa tsika tsy mitady lavitra anome ohatra anankiray fotsiny zao ka ny Martin Luther King dia safady teny ambony pulpitra izy ny dénoncer ny racisme ary non seulement tena ambony pulpitra fa avy eo koa izy nanao acte reny le hoe non violence izy ndray moa zany le hoe non violence tsy hoe kory hoe silencieux fa le non violence le etsika azy nataony afaka miverina mijery information tsika sur Google hoe ina le etsika non violence c'est pas le fait hoe de Jehovah ny adoanay fa zay angina de non violence zay c'est pas ça du tout fa mila mijery kely tsika ny tantara hoe le œuvre sy acte na tonga azy ny éliminena moa mazava taty aoriny dia ny texte iny raha jerentsika tao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa nanafahana azy tavy any amin'ny tany Egypte azadiny fa talohan'io fotoana io dia faty mikararana ny tranga tao Egypte maty ny lahy matoan'ny Egyptiana rehetra les 10 plaies d'Égypte tsy moramora nanesorana ny zanak'Israely tao ambany vahoan'ny Farao sy ny Egyptiana fa ozy ny soratra masina hoe tanana mahinditra sy sandry mahery no nanafahana azy tao donc il y avait vraiment quelque chose de dur fa le teneny hoe Jéhovah ny ady anareo de hoe c'est un combat ary le combat dans un optique divin fa tsy dans un combat dans un optique humain satria raha vao entina amin'ny saina zay mahatonga le nitenitety hoe ny zavatra tenen'ny Hannah Arendt na noraisiko hoe mila tena jerena hoe aiza ny fond les problèmes dia avant le courage aloha de faire des vraies analyses fa tsy manao miafina ao ambadikana principe na idéaliste be fa aiza ny vrai problème rehefa hita le vrai problème de il faut le dire le dénoncer zay zany ao amin'ny resaka fiangonana resantsika afa moa le resaka tenena atao hoe fanjakana ino ataona fa rehefa ny fanjakana tsy miaro ny zoan'ny ny olombelona sisisa de atao tsy tena atao akory fa ino mbola sasana efa ny aty amin'ny fiangonana no resahako ny aty amin'ny fiangonana zany dia tena io passivité io izay tsy mialatsiny aloha fa tsy ao anatin'ny foronana nanako samy mety manana foronana angamba ny sasany fa ho anahy manokana non io ny dernier rempart ny fiangonana azy amin'ny dernier rempart hilaza ny réalité sy zava-misy ina moa natonga ny théologie de la libération tany Amérique latine ny théologie de la libération il y a tout on peut tout critiquer sur ça oui misy zavatra tafahoatra tsy misy zavatra tanteraka neto ambony tany nanararoatra ndray ny sasany tao anatin'la théologie de la libération fa grâce à la théologie de la libération c'est l'intervention an'ilay prêtre tany Amérique latine no nandrava ny herin'ny mafia tany amin'ny faritry zareo zany hoe ny conscientiser ny peuple izy hoe mila dénoncer ny zavatra rehetra mba afahana ino filazany mba perturber les organisations mafieuses zay misy teo amin'ny tanàna zay azo azadino fa ny mafia de niakina tamin'ny mafia ny fivelomany olona teo amin'ny tanàna satria ny akisy ny anatra tsony de hoe manatitra le poudre blanche anaty sachet fotsiny de fa mahazo vola ataontsika hoe 50 € akizy de nefany izy zavatra iny mila dénoncer ary mila fahaiza manao fa tsy hoe manao resaka sokasoka violence hoe andeha hidina andalina de andeha aka bâton de andeha kapoka fa misy ny amiko aloha misy ny atao hoe ino filazana zany anao filazany tsy atao hoe opposition fa action intelligente misy fomba maro afahana manao dénoncer le mal pas forcément crier dans la rue pas il y a plusieurs façons de eo amiko no mila déjà la première chose faran'izay tsotra indrindra sahala amle zavatra niteneniko tamin'ny marina iny le hoe misy zavatra ohatra hoe fanaovana boycott amina zavatra anankiray zany zao zavatra azo atao tsara rehefa nataontsika teto amin'ny émission ty tamin'ny tsy zaniziko ny ray volana sa fivolana le resaka hoe ina nataon'ny vazaha tamin'ny ipresenany Elon Musk nefa Elon Musk zany hoe c'est un riche tsy faniforotra ihany lehilahy rehefa tena nataony olona donc zany eo ny rôle ny homme d'église de mobiliser le peuple
à bouger, pas, je ne dis pas, oui, andeha amon'olona na andeha anatsatoka antsona tsy any, fa déjà à dénoncer. De fa une fois zany ianao dénoncer dolo ny olona de manière spontanée, sarotra ny mifehy an'io avy eo. Satria, rehefa la parole se libère ozy ny vazaha. Fa le temps que la parole ne se libère pas, dia on se donne sur un plateau d'argent de hoe io zay fa veleso araka zay tiavanareo azy. Zay no azoko amalilanao amin'iny. Le problème koa mantsy zany a tena be de be ny mpiangona any am-piangonana tena dominen'ny le mpitondra eo ambony. Ary voasinoen'ny zareo mihitsiny a ny sentiment an'le le mpinao am-piangonana tsy fatako hoe efa tena hitany hoe hatreto le niveau an'le mpino. Ary raha misy anankiray aza ao miezaka mitroatra ohatra dia ohatrany hoe vitsy anisa iny anankiray mitroatra iny mety hoe roa sy telo dimy fa ny rehetrarehetra ao anatin'ny anina mety mivondrona indray hoe aza manenjika ny mpitondranareo zany hoe contournendry zareo amin'ny avantage foana ny soratra masina zany ao anatiny hoe amin'izay situation rehetra misy. Eo mihitsy ny hitako hoe mavesatra ao anatin'ny fanetanana ny tanora zany mba ho sentimel. Ny anahy aloha zany voalohany ina ny tena mamaiky anahy satria libérer la parole aloha io tsy mivote io zany rehefa une fois ny rehetrarehetra miteny tsy azo atao ininona io. Raha ohatra mantsy mbola ola ray roa sy telo sy efatra sy dimy sy folo mbola azo boycottevana azo tsy haiko zay terme azo ilazana azy fa rehefa la parole se libère tena hoe comme ça fotsiny tonga de d'un seul coup tout io misy teneny ombondriamandro vo tsy mahara amin'ny fo fa na izany aza sarotra be am'izay ny contenir an'iny le mitaky hoe ohatra hoe droit anay ty zavatra ty de droit tsika tsy mitady faveur tsika tsy mitady hoe mba omeo dipany kely any mba amboamboaro kely any non c'est un droit ary droit le droit ne se négocie pas le droit s'impose zay zavatra zany mila conscientisena ary zay mahatonga am'teny hoe ilaina ny maromaroa ny olona miteny araky ny objectivement zany tiako resana am'izay fotoana zay fa tsy resaka hoe attaque personnelle amina olona anankiray na zany apetrako tsara mihitsy zay zavatra hoe toucher du doigt le vrai problème. Zay zany no zay koa mila inarina koa zay mba tsy handeha amin'ny sentiment tsy manao réaction épidermique atsika na mandeha amin'ny émotion na mandeha amin'ny atao hoe atsonjay satria hoe za mety ataontsika hoe niarany atsonjay dia andeha hitsangana andeha non raha volazay koa izy dia lasa misy sentiment personnel ao ambadiky izy dia c'est une vengeance je dois régler le compte de tel fa mila vako tsara mihitsy hoe ozy izy raha reny ta hoe le mal qui me ronge dans mon propre camp mihitsy aza no mila tsy maintsy dénoncer-ko mba ahafahako libérer les paroles les prêtres andrazanamiko zay ny objectif voalohany après le reste tsy raha ray samy malala ny lalana lehany samy manana safidiny amin'ny lafiny fampiarina zay fa les libérer les sentinelles zany libérer la parole aloha. Mankasitraka indrindra i pasteur. Sora tompoko. Eny ary sotratsika sotran'ny tompy nitondra teny teo raha misy hafa mbola hiteny ve dia afaka miditra na ato amin'ny Facebook na ato amin'ny ty misy ato amin'ny Facebook. Fa manandrana mampiditra azy tsika manandrana mampiditra felana fa trano sarosarotra le Facebook andramantsika kena ankory ony zay na raha tafiditra na tsy
tsy tafiditra. Nefa aty amiko aty zao en cours. Mbola en cours izy aty amiko aty ka tsy haiko hoe problème-na connexion ko ve. Ya aloha TikTok ngambany. Any ngambany raha ohatra ka mbola afaka mivadika kely. Misy namatsika ato amin'ny Facebook zany ivadika ato amin'ny TikTok vetivety dia hiditra direct eo izy. Ny zavatra mahafaly aloha, ya aloha miditra TikTok. Ny zavatra mahafaly hitanareo misy vidéony zaraiko zao maly sendra hitako lay tovovavy izy iny raha tsy diso nanao fanentanana iny izy dia ohatran'ireny zany no zava-dehibe le olona libérer la parole, tsy misy dénigrement, tsy misy fanompana olona fa dire les choses, le mal, dénoncer le mal, pas dénoncer les personnes mais le mal, tsy ady aman'olona fa ady amin'ny mal no ataotsika. Zay. Maheno. Zay, ya. Bonjour daholo, miarahaba pastory. Za zany saika hiteny kely fotsiny hoe ny gasy farany matahotra désobéissance civile tsy manana cran mihitsy zany tsika nanao an'izay zavatra izay. Nefa raha jerevantsika amin'ny fandrosoan'ny pays européenne rehetra ninga tamina révolution daholo vao nanana liberté ny olona. Titsika be zany le miteny hoe reny malaly zao mametsiny ny hafa foana fa efa tamin'ny 1960 tsika nahavory ny indépendance. Hitatsika fa mepira les situations. Misy olona aza moa économiste miteny hoe Madagasikara raha tsy colonisé fanindroany mety tsy ho tafaverina intsony satria mila dictateur, satria tsy manana an'izay personnalité mijoro zay dia mila olona miguide anazy foana. Dia nefa rehefa jerevana misy olona miguide ohatran'ny hoe pasteur zao tena mampianatra mihitsy isan'andro hoe aza manaiky tsindry azo lena. Efa forme éducation citoyenne zany zavatra zany efa incitation amin'ny olona zany hoe mifoha aza rehefa tsy rariny satria ny besoin fondamentaux rehetra na ray ara tsisy fena. Zany hoe mihinan-kanina, mikanjo, manana tafo, zay fotsiny ny angatahana amin'ny maha-olombelona. Dia nefa rehefa petra farany kely indrindra amin'ny zo maha-olombelona ireo tsy anana ny gasy dia ny gasy nefa manaiky. Dia menomenona daholo zany tsika ty amin'ny réseau social ohatran'izany dia matetika moa zara moa mahita hoe misy olona manao commentaire mihitsy hoe pasteur Jean-Luc mora be ho anazy miteny, pasteur Asianitra ohatran'izao satria izy planqué anan-dafy any ohatran'izao. Le izy zany misy hoe tena fa samy manana ny anjarany andraiky ny tokony raisina fa tsika rehetrarehetra responsable n'izao situation zao na tsika ty ivelany na ny any Madagasikara samy mba miezaka daholo ny olona manao an'le hono moa zany rehefa citoyen hoe reto tsy normal ny hoe milatry nareo vao mahazo fitsim-bary ray kapoaka tsy normal ny hoe ny ananareo omaly ary afaka pitsy vao tadiavinareo hoe dia nefany le izy be da be ny tena problème koa misy somary misy conflit d'intérêt kely any izy satria tsy sécurisé mihitsy ny any Madagasikara. Tsy haiko izy le anadany témoigne teo fa tena marina mihitsy ny hoe raha ty andafy misy an'izany abus ana patron zavatra ohatran'izany tena tonga dia miakatra inspection du travail dia mandeha prud'homme dia condamné ny patron sy ny sisa. Fa ny Madagasikara ianao na milliardaire ary rehefa tsy mety amin'ny fanjakana intsony dia vita manapotika anao tena du jour au lendemain. Dia quelque part zany le olona matahotra nefa tsy tokony adinitsika hoe efa nisy an'izao zavatra rehefa citoyen natao hoanina spontanément. Tapaka ve? Zay maverina, oui. Dia maty vitsivitsy betsaka ny olona maty fa vitsivitsy ny olona nandeha teny Palena Ambotsoroatra. Zao nefa amin'izao fotoan'izao betsaka kokoa ny olona nona, betsaka kokoa ny olona maty ny AVC satria mihinan-kinapona ny chaîne du froid tsy misy amin'le jirama afenina daholo ny aretina rehetrarehetra rehefa amin'ny président marary kibo
adin'iray dia mikatona ny hôtel fa rehefa olona amanjatona hatrany vongo sy n'aiza n'aiza maty a manginginytsika ozy hoe le olona rehetrarehetra zany ve fa tena voakapoko le hoe dia miandrindrariny sisa finona moa ny azotsika atao nefany a jerevana ny tany Nepal rehefa tena nitsangana ny vahoaka rehetratra effectivement mbola mijanona eo ny gouvernement fa taitra daholo ny araka izao tontolo izao dia lasa mise pencher amin'ilay situation any dia araka ny tenin'ny pasteur hoe tsy voatery hoe eo ange dia misy vokany fa ny fait hoe manaitra n'izao tontolo izao fotsiny hoe grave ny situation amina toerana iray dia efa ampy isitrihan'ireo olona ireo fa tonka mbola ho fanirisoherinay pasteur Ziel iza daholo le olona misintona tsy neo-dalary mireny le grave ka reo fotsiny no miteny dia tena tsy miezaka zany fa tena le matrakazo zareo any an-tanàna tena mahery be et ils sont partout effectivement na any amin'ny fiangonana na inona dia nefany a tsisy afa-tsy ny réveil du peuple io no amonjy amin'ny Madagasikara je pense satria tena efa tsy andohalika intsony ny ranombary fa tena efa noaie daholo ny gasy rehetrarehetra dia zay zany hoe aty alavitra zany samy miezaka amin'ny manao izay ataony liberté d'expression ngamba no ananantsika aty ivelany zay ny avantagentsika nana zao ny fa ny anatoerana ny azo zavatra tsotra fotsiny tamin'le maraina tamin'le vidéo maraina dia hoe lizy eny hoe le olona tsy mieritreritra hoe very le olona manao zavatra extraordinaire non c'est toujours des choses ordinaire no mivadika extraordinaire dia ohatra zao nataony nijery an'le tany Nepal zao a bon ny atombohan'le izy a boay kely anankiray nanao discours tena hoe enflammé avec il parlait avec son cœur zany tsy mahay mikabary dans le sens hoe manaja ny rhétorique fa tena hoe tena hita hoe il a pu dire ce que le peuple pense dia tena c'était une petite étincelle de zay dia nitiko tena le hoe les libération de la parole fotsiny a ray zay dia faharoa ohatra zao hoe niazo zavatra angatahako fotsiny hoe misy zavatra mitranga ohatra ry amboasary atsimbo ohatra zany dia tonga dia misy olona mpanakarena mpanefoefo na mpitondra fanjakana na peu importe zay titre ananany a tonga dia mibody fotsiny fananan'olona dia tokony relayena farazaingany iny dia aparitaka mba am'izay tsy tranquille le olona manao ny ataony ihany fa tsy hoe zay satria zay za manana mpiavitra izy zavatra simple ohatran'izay no zavatra hoe fa tsy lay hoe ianina ny ady tamin'ny sipanitariananina dia iny ao anatin'ny rominy adiny ray zao tontolo zao mahalala misy déséquilibre zany le izy hoe juste hoe informena fotsiny le citoyen hoe y a une injustice ary anaty fokotany ary ananina ary dia misy olona tady anao lalàna ny besandry a zay mba ahafahana milibérer les paroles fa raha ohatra ka izy ary ana tsy ino filazany tsy inquiété akory a dia aveo dia ozin'ny olona mety zany dia toizy any dia ainsi de suite zavatra ohatrohatran'izay le zavatra simple kanefany a mety ampy hanaitra ny opinion publique ny zavatra faran'izay tsotra zay le zavatra andresahana teo za moa zao dia malala olona prochaine tsy teneniko hoe inona ko izy na inona fa misy affectation disciplinaire ohatrohatran'izany arbitraire daholo ny zavatra rehetrarehetra satria tsy tiana cabinet chef directeur de cabinet izy ohatra ny dadako tsy mamenatra anany teny an'izany tamin'izany andro zany na lefa tany amin'ny farafangana affectation disciplinaire satria contre ny politique ny éducation nationale tamin'izany donc tsy vaovao io zavatra io par contre raha vao manaiky lembenany ianao dia mamefa anandro zareo satria tena ils se disent hoe on a un sentiment de toute puissance et de toute façon inona moa ny ataon'ireo fa aty aminay ny la clé zay zany hoe tena marina ny tenin'ny pasteur hoe il faut relayer toutes les informations mba ho fantatry ny olona fa plus le zavatra miakatra dia plus ny olona miboboka tsy apoizitsika mihitsy ny koa nefa no an'ny mpitondra fanjakana fa dia mila mitandrina ry zareo manao tsinitsinany olo ireo fa mety rapitso ireo olo ireo tena hoe tofoka sy boboka dia hidina an-dalambe dia hovonoina daholo zany ny vahoaka rehetrarehetra satria tena feno mikapokany zay zany any tiako tenena hoe le réveil citoyen no tanjona aloha voalohany indrindra fa tsy hoe ndao any an-dalambe daholo fa tena mba manaiky hoe tsiraryntsony le zavatra rehetrarehetra dia avoaka rehefa misy tsirariny dia zay sotra tompoko pasteur merci ie ia
Miverina kely ahako ny pasteur sady maheno an'le ranabaviko ny teny teo. Za ndray zany te hijery zavatra ohatrany hoe tonga de pratika kokoa par rapport amin'le zavatra andresana hoe mety ho azontsika eritreretina ary ve zany ny hanao fanentanana hoe ho an'izay mahita zavatra tsy rariny raha ohatra ka tsy vitan zareo ny mamoaka an'le sy mipartager anazy satria mamoaka zavatra koa ny raha Facebook zao ohatra tena raha an'le fanjakana akaiky hoe iza ny compte namoaka an'izy iny voalohany ary tena hoe tedaviny zareo ka tsy fatako hoe ho azontsika atao ve zany no milaza amin'ny rehetra hoe raha manana information nareo alefaso mankaty amin'ny olona ty ivelany mba ahafahana mizara an'le izy arany satria tena enjeu ny situation zareo any fa zany tsy miditra amin'le ohatra hoe ataoko hoe mbola smart personnel raha hoe avoaroaka ny ampiasana sy ny sisa fa midirako hoe le tena parti ho an'ny publika mihitsy zany ohatra hoe reny zavatra ohatran'ireny hoe tanin'olona tsy tofana eny elanira reny zany tena mahotsa ny mijery an'le fokon'olona kely zay midradradratra miparaina hoe tsisy taratasy zay tsy au courant n'in'iny de reny nefa zao reny zany zao raha publiena ohatra de manao texte kely ianao tonga de vizeny zareo hoe iza io olona io ary efa nisy olona mba niezaka nanaparitaka vaovao ihany nampanao gazety na ohatran'izany ao Madagasikara fa tena tonga de renenjehany zareo sy tedavany dossier reny daholo le olona rehefa voaka eo zany teneniko hoe tsy haiko hoe ho azo atao ve zany zavatra zany hoe alefaso amin'ny olona ty ivelany. Ny zavatra anankiray ilana fitandremana io le hoe indray tahaka ny indray tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala misy koa ny amina activité ohatran'ireny zay mahatonga mila recoupement aloha zay aloha zavatra anankiray mila recoupement aminana satria ndraindray zay tsindriko tsara io moa tsy misy olona amina tolona sy combat ohatrantony ny exploiter an'ilay zèle sy les passionao fa pour son fin personnel io koa zany anisan'ny virus ngezabe anankiray mila tandrematsika zany hoe misy olona zany manararoatra an'ilay soi-disant hoe bien commun pour son fin personnel pour une fin personnelle de io zany tena mila mahay manavaka tsara aloha tsy mahazo miraparapa fa tena rehefa tena sûr am'izay ianao hoe ty tena zavatra ohatran'ireny mitranga tany amin'ny base toliary io mazava be hoe io le izy donc tsisy resaka lavabe tsao fa tonga de avoaka sy ny hoe ainsi de suite tsy haiko hoe tamin'ireny botulisme iny misy fa raha ohatra hoe mbola zavatra indraindray matsy misy olona miteny aminao hoe zao nefa le olona io tsy hay zay tena motivation ambadika ny ary le zavatra anteneniny donc mila mitandrina tsara amina recoupement aloha zay vao satria mireo le zavatra tsy ananana assurance koa ça devient un délit raha ohatra ka zavatra sanatria zany ka zavatra flop le izy de sahirana anao avy eo zay mety ny aty ivelany mantsy zany sady afaka mifiltre no midiscerner kokoa hoe ay ito zany zao maropototra de sady miencourager any reo zay efa manaparitaka an'le vaovao ihany satria misy vitsivitsy ihany zareo ny aty manao fanairana foana moa zany mikasika an'ireny fa eo ny teneniko hoe ho an'izay manana zavatra maropototra ka tsindry azo lena iainan'ny publika tena tsara zany raha ohatra hoe ahoana ny faisabilité an'le izy zany eo may mba miparitaka faran'izay io zao misy olona manoratra eto amin'ny Facebook eto hoe ty aminay zao izy misy groupe ohatra hoe entreprise à éviter client mauvais commande io le hoe raha natadidinareo misy zavatra fantenentsika teto le hoe plateforme citoyenne efa nisy zavatra andrasantsika teto le hoe plateforme citoyenne io plateforme citoyenne io zany hoe tsy zava-baovao fa mise en réseau ny zay efa sur terrain ohatra zany efa misy io zao kitinara kotomalala ve sa izy amin'ny teny io misy efa misy an'izany zay zavatra zany déjà l'information tsy apela tanan'le vahoaka
tsika koa zany tokony mampafantatra le voka reto daholo ny offre na service azo atolotra ho an'ny olona mba ahafahan'le olona manao doléance ny amin'ny zavatra zay mahazo azy fa le izy koa le olona tsy mahalalaka ohatra zao olona ry ambany ravikazo ambany mokinazy ery tsy haina lalàny hoe aiza ny démarche inona no atao iza no alea inona no tenenina tsy fantany donc il préfère se taire tsy manome tsiny azy mihitsy koa am'izay satria na le information raha tsy fantany hoe makaizy izy any avaravarana izy no dominy donc zany zay daholo koa le izy ya démarche koa raha nefa raha ao Madagasikara ny hitako hoe aingana indrindra mampihetsika an'zareo dia zavatra mivoaka aty amin'ny réseaux sociaux fa ny hoe mandefa taratasy fitaraina ny tena efa tsy rarahindry zareo tsony indray aloha tsy mety iny aloha dia tsy mety tsony iny efa namana efa mampamanginy amin'izany sisy zany hoe mivoaka aty foana zany ny vaovao zay zareo vao mikoropaka hoe ay io fa misy zavatra mivoaka fa raha hoe mbola eny sur terrain eny sy ny oatra zany tena efa tsisy rarahiny zareo anazy mihitsy ok sotra betsaka sotra io Marahaba. Salama tu. Salama mbany hevitra kely fotsiny hoe misy fanontaniana kely. Anareo ve zany mbola manana espoir ve zany? Za zany mahita ohatrany hoe nahita le tamin'ny omaly iny le événement'olona tany hoe tsy tantaraiko zany hoe ohatrany tonga de tellement tonga de miabo ny intention'olona rehetrarehetra. Vu zany tsy aiko tsony exemple zany tena tsy dijery Facebook mihitsy nahita le izy de zay moa zany vu le zavatra misy ohatra zavatra ohatran'ireny zany de mbola misy espoir ve tsika so de mandany zany mino mandany énergie izy io non le izy tsy resaka hoe espoir mbola veriko le teniko teo hoe za raha manao zavatra eto tsy miambo mihitsy hoe hanova zavatra rapitso fa le mahamaika anahy de justement le zavatra mitranga zao mba hahatonga le hoe lay ratsy tokony nomena ratsy fa tsy lasa vadika tsara iny zay fotsiny aloha c'est déjà ça c'est le premier combat urgent ohatran'ny olona anankiray hoe manoloanana afo miledaleda de hiteny vena hoe manana espoir ave afa mbola avotra le télé mahitao manana espoir ave afa avotra ve le fanaka tao non efa hita le afo miledaleda fa tsy maintsy mandeha tsy manakana ny pompier andeha zany hamono an'le afo satria nahoana mba tsy hianaka am'le trano hopita le afo ka hamay koa ny olon'eo ohatr'izay mihitsy zany le sary hoe ny antony tsy maintsy mbola hanaovana zao zavatra zao tsy hoe tsy hatonga le trano nefa may le tanàna le firenena nefa may tsika samy mahita daholo fa tsisy hoe inona fa au moins tsy hoe koa sanatria hoe afo ohatra de tenenina zany tsy afo fa jiro fotsiny de ao tsy de le olona mitazana zany lasa mandray an'le afo jiro fa tsy afo de au moins mba misy miteny afo io fa tsy jiro zany zay zany les premières missions après ny fiovany zavatra tsy mana contrôle any am'izay fa ny tache d'huile sy ny fisehony zavatra ny orinany tsika tsy malala ny zavatra hitranga après fa io aloha ny urgence zay mahatonga ana le hoe sentinelle teo dikan'izay zany tsy miasa lozy résultat fa miazira foana zany miazira fotsiny aloha ny résultat après on verra fa il faut il y a une urgence ary ny urgence tsika malala tsara be debe ny namanay docteur mpiasa ny urgence zay ne ozy izy on est conscient fa qui dit tonga ty amin'ny urgence dia tena majorité maty na ataontsika hoe tena inavitable matoa mankandeha amin'ny urgence kanefa ozy izy on fait notre boulot parce que nous avons la conscience médicale hoe tsy maintsy sauvena le marary na de fa hita aza fa tsisy hevitra tsony zay zavatra zay zany le conscientisation zay zavatra no motivation fa tsy hoe anao raha ohatra ka hitako fa hisy résultat tsy antsony ela izy pour l'instant tsy te tsoma pour l'instant tsy any tanjona ok merci am'izay mba motivation koa satria zany tellement zany le efa partout za zany mba miezaka koa hoe mba mijery firena hafa za zany tsy haiko hoe zany hoe za moa tsy tena hoe anatin'le fivavahana fa tsy haiko efa farandro marina angamba zao satria partout bon niveau tsy mitovy degré samy misy ny problème atsika ny Madagasikara mety hafa fa ohatra hoe efa partout tout va mal ka io nana ny anomaliko anao de nana zany efa ela moa ny teny an'izay fa tsy nohenao manontany io hoe zaho manana ny filosophiako de je suis un pessimiste réaliste
samy hafa be masy le pessimiste des points de hoe avelo rangato neo va tsy na raha iko fa de fa samy manao zay de c'est le problème les biens communs zany tsisy tsony fa hoe bien personnel amizay donc zany je suis tratran les virus zany dia amiko je deviens un danger pour la société amizay fotoana zay hoe je laisse faire za ohatra mety mba fetsifetsy ataontsika hoe tsika zao tiandafy de soko za efa tiandafy de aloha inany fatiny any de samy manavitry ny ainy de tena eloko anatrehan'ny tany sy ny lanitra zany zavatra zany hoe pourquoi azany maliko andrany olona ke raha ny andafy izy de mahay miteny de hoe justement zankanao zany manana obligation tsy maintsy anao an'ity zavatra ity justement zay tokony avadiko court circuit le izy hoe de tsy malasa saina ny lava eo hoe maninona misahirana am'izy nefa tsy misy tombontsoa ho ahy io raha ohatra ka hoentina amin'ny lafiny intérêt zany resaka eto fa zay indrindra ho izy hoe chacun pour soi amizay hoe Dieu pour tous de qu'est-ce qu'on va devenir c'est la jungle donc tout le monde va faire ce qu'il veut fa nanazy le pessimisme réaliste dans le sens hoe voilà za tsy manana fanateny zay mahatonga le miteny hoe halany na ny opposition tsy tiana ny fitondrana moa efa tsy tira teo tsisy antenaina ho reo politiciens reo tsisy antenaina reo satria reo olona reo efa ils ont tous fait leur preuve hein, ce sont tous les mêmes dia tezitra zalahy efa hainao koa lasa manampitosika anana mais non zay izy hoe na atao anatin'ny propre camp quoi raha il faut dire le problème rehefa misy problème fa tsy katsika tokony mba asiana solidarité non une solidarité amina problème oui fa tsy solidarité du mal non on n'est pas solidaire dans le mal reste le mal que tu sois mon ami ou ma famille ou ma connaissance que le mal c'est le mal et aux les non tu vas te retrouver ça c'est sûr tu te retrouveras seul contre tout le monde et seul isolé or c'est ça être un leader c'est accepter la malédiction du leader c'est d'être dans la solitude kanefa ohatran'ny olona anankiray mipetraka ery ambony zany sa raha hitanao le documentaire le olona le karamena vola lafo be izy de mipetraka ery amin'ny le fara mampirehitra jirony sambo reny de ny ambony eny izy de ny ampovoan'ny ranomasina eny izy pendant des mois tsy mahita havana tsy mahita nino kanefany raha tsy manao ny asany iny bandy ery ambony eny iny de potika daholo ny sambo rehetrarehetra eo de mirendrika de ohatra zay hoe le prix à payer il est seul là-haut kanefa raha vao tsy manao zay ianao zany raha vao tsy manao zay nefa ianao dia c'est un carnage autour Pasteur fa zany tsy mahatsiaro hoe indraindray hoe aso ananefitra tsy hoe mahatsiaro fa tena zay mihitsy c'est un peu comme Jean-Baptiste nefa toizako mivaly teny fantany tsy fantaninao fa fanamarinao Jean-Baptiste dans le désert no niantsoantso fa tonga tany amin'ny désert ny olona tonga tany amin'ny désert ny iraky ny Hérodiane tonga tany amin'ny désert ny iraky ny Phariseo tonga tany amin'ny désert na ny adversaire aza parce que ty bantina ny teny lazainy eo izy ara tsy manana ninina tsy nanana lobbyna tsy nanana force or tout le monde avait peur entre guillemets en sens tsy hoe peur hoe atahora raha mely fa misy poany zavatra nlazainy satria fantatry ny olona rehetra fa izy tsy nanana le hoe soit izy hérodien soit izy phariseo soit izy sadducéo reo moa ny force tam'izany fotoana zany de il n'appartenait à personne et cette personne là était écouté de na zany zay ny mahatonga anaty tena io liberté de parole aussi ma électron libre eo amiko tena pour moi c'est ma force même si j'ai rien j'ai personne derrière moi j'ai tsy manambola tsy mananinina fa zay feo miantso ananefitra zay amina c'est pas une perte de temps parce que rehefa au moins mitondra tache d'huile amin'ny olona ray na roa na telo quelque part any de pour moi c'est ma mission za koa tsy ambo hoe za rery fa mety hoe zay zavatra hoe mety anetsika olo-kafa anay de mety raha afaka vitany azy zany de misy olo-kafa io moa sy nataon'Andriamanitra rehefa naniraka ampaminany izy tsy olona anankiray nalefany aloha iamosa de aveo rehefa na tsy mety iny de nalefany ray Ezekiel de nalefany ray Daniel de izay le karazana relais hoe bon vitany azy ery zala tsy tafavoaka na natavoaka fa mety atreto ihany de ianao ndray mba manohy azy zay les chaînes zay no important fa tsy le hoe les combats eto ok merci Erina kely indray pasteur fa zafady fa misy zavatra mahatonga saina natampoka hitan'ny pasteur tsy haiko hoe taizakotsika ray aman-dreny no plante à un moment donné fa misy koa ny ankizy amin'izao tena nampianarina taizana anaty individualisme azafaiky kely
Ny ankizy amin'izao zany a remarqueko mihitsy ny nakasy ireo na vazaha ary betsaka fa tsy hoe olona ray na firy manodidina tena ohatrany hoe na resaka vola na resaka fanomezan-tanana na zavatra ohatr'izany tena hoe ny tena foana zany ny fantany ohatra hoe misy mila tolo-tanana ny ray aman-dreny fa tsy miforma sy ohatran'izany dia manao ihany ny manao fa ny sasany tsy me sentir concerné mihitsy donc quelque part za mety hoe mety misy fitaizantsika ray aman-dreny koa ve miplanté any quelque part nataony aron-drambony tsy tapaka foana le zaza dia lasa na ianao proche anazy raha tsy raha iny any ka sarotra be ho anazy mandray responsabilité en tant que citoyen hoe tena citoyen hoe manana dia tsy andraikitra amin'ny fiarahamonina na fa tsy hoe za ty dia velona fotsiny a hiasa anangom-bola ho anahy dia mivoyage dia mirevy be ny fiainako a dia na inkidona kiantra na mifianakaviana amin'izy amin'ny tsitsiraraiko an'izany fa ny tenako ihany mifantatro kanefa raha vovokitika kely fotsiny momba anahako dia tokony mipatitaka daholo izao tontolo izao fa tsy satria zahako tena zany ny roi du monde sy reine du monde tena tsapako mihitsy izao zany ny ankizy génération amin'izao tena hoe tia tena reto a dia tena mampiteny mona mihitsy le satria tena kapitena zany amin'ny maray aman-drenanao hoe ampio jesosy mba ampianatra ny zanako hitsinjo ny hafa satria ireo zanakitsika ireo zany ihany mandovany tany avelantsika nefa izy tsy mba ny responsabilisentsika akory ny andray andraikitra ho amin'ny fiainana za tsy miteny hoe jamais au grand jamais fantatro pasitera tsara hiteny hoe zaza tokony hanao valim-babena non pas du tout fa misy priorité zany amin'ny fiainany dia misy fotoana ianao tsy voatery-nao no eritreretinao fa mba mieritreritra ny hafa fotsiny koa ianao et ça se voit et ça se ressent au quotidien fa tena ny tanora amin'izao tanora même 30 ans ohatr'izany raha mbola manao zany tena hoe za dia za dia eo koa zany a ny problemako hoe ahoana zany a no anabeazantsika ny zanakitsika na dia manana valeur ary tsika hoe mitsinjo ny hafa nefa ny olona manodidina anazy hitany tsara mihitsy tsy mieritreritra fa tsy ny zako-tenany zay zany ny hitako hoe alarme hafa koa ya ny aho en tant que pasteur moa zany dia resiko amin'ny domaine hoe asiko mafy ny tenako mangana ozy le fitenenana zay any amin'ny ohatra zao nareo zao mpanabe any amin'ny sekoly manana an'izay fa ny any amin'ny fiangonana koa ohatra zao ny thématika zay dinihina ao anivon'ny fiangonana amin'ny fampianarana ny any amin'ny STK tokony resaka momba an'izany fa tsy hoe côté que spirituel io moa problème na le que spirituel raha tsy tiako mihitsy satria mantsy le mampisaraka an'le hoe ara-nofo ara-tsaina ara-panahy fa tokony ça forme un tout pour moi le croyant il forme un tout donc rehefa milamina ny corps physique anao dia misy impact amin'ny spirituel anao iny milamina ny spirituel anao misy impact amin'ny physique anao iny donc amiko zany tokony sisy domaine tokony resahana daholo ny domaine rehetrarehetra na any amin'ny fiangonana sy any amin'ny fanabeazana ny na tanora io na tsy haiko vondrona fototra laïque io na iny io il faut oser parler des sujets si en dehors ny resaka tsika en dehors ny baiboly satria ny baiboly amiko no source d'inspiration fa les domaines de la vie quoi les zavatra mahazo ny olona qu'est-ce que la Bible en pense ohatra ny am'ty resaka citoyenneté ty tsika zao nianatra amin'ny sekoly biblique ny nataondry Martin Luther sy Calvin tena misy impact tamin'ny vie européen ary na mbola lovaitsika occident hatram'izao ny zavatra nataon'izy reo raha tsy nanao reny réforme reny Luther sy Calvin Europe tsy ohatr'izao l'Europe n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, on peut tout dire de faiblesse des deux réformateurs, ils ont eu leurs faiblesses, leurs zones d'ombre, oui, bien sûr. Enfin, au moins, donc, pourquoi zany ta théorina mamaly an'le fantaniny namana sasany hoe fiangonana maninona ny fiangonana ta théorina nanana ohatrany karazana déconnexion am'izay héritage na réforme niraisitsika tamin'ireo ray aman-dreny zay tsy iainan'ilay fiangonana théorina tsony zavatra niainan'le taloha le Calvin zao nanao gestion de la cité iny izy tao Genève miaraka amin'ny hoe ahoana ny fomba zareo nanana zany hoe niazy moa lasa lavitra hoe police des mœurs zany nanara-maso ny vie des citoyens nisy abus le izy bien sûr nisy fanararaotana fa nahatonga an'io toe-tsaina Suisse carré io vokatry ny réforme io izy carré be tena hoe mitandrina tsy mahazo manao ty après l'izy nisy déviation bien sûr ça existe partout fa zay l'izy hoe
any amin'ny fiangonana tokony velarina am'izay ilay resaka fanabeazana fa tsy mijanona fotsiny hianatra bokin'ny Matthieu tsika de hianatra bokin'ny Marc de ça s'arrête là za tsy miteny hoe tsy ilaina intsony fa y a pas que ça dans la vie quoi. Merci beaucoup. Rehefa mivavaka zany le olona de ahoana tsy afaka ometsika ny responsabilité amin'ny fiangonana daholo koa nefa ny miteny fotsiny fa tena choqué na olona mino izy na olona tsy mino tena be da be pasteur ny tena hoe tsisy raharainy hafa zany fa après moi le déluge moi et toujours moi et c'est de plus en plus tsy mpianatra kory zany ana amin'ny fianakaviana n'aiza misy zany de mi-choqué anahy le zavatra hoe tsy mi-effleurer ny sain'le olona mihitsy hoe quand je suis avec les autres j'ai des devoirs aussi quand tu votery hoe anna fa je sais pas des devoirs au quotidien quoi des trucs comme ça tena hoe kare individualiste za zany tena désemparé amin'ny zavatra io tena désemparé satria tena hitako hoe symptomatique an'le société actuelle koa le izy en fait. Bien sûr l'individualisme iny resahako tamin'ny les vidéos maly iny le hoe le on est devenu un petit village un gros village noho ny communication nefa zao tsika le plus vao maiky sika plus isolé tsirairay samy any amin'ny any c'est ça. Oui, fanteneniko teo masy le côté équateur satria Madagascar ny resantsika Madagascar aloha na tiana na tsy tiana de mbola manana ny toerany ngezabe ny fiangonana donc raha ohatra fotsiny manao ny ataony manao miditra am'izay manokatra kely fotsiny problème koa ane le fijery le mpiara-miasa anamy mana pasteur no resako eto asiko mafy ny tena komangana hoe ny fampianarana tokony mba velarina amina sehatra le terme profane matsy amin'ny sasany raisiny zavatra négatif nefa ny sens séculier plutôt de oui manakambara tsika kristiana manoloana ny karazany zavatra fiainana rehetra na politique io na social io na économique io éducation io manakambara ny soratra masina fa problème on n'ose pas le faire satria oui ça c'est du boulot koa ça c'est sûr. C'est du boulot mais c'est un peu matahotra zareo hoe tsy rôle zany nefa ny sokovavy zao fiangonana africaine mambovoa tena be da be mihitsy ny formation ampianarina zareo zany hoe gestion du budget ao atokantrano fitaizana zaza pasteur Kotobe sy ny comité ao zany tena miezaka miresaka amizoko koa fa zany foana ny tenenana fa de tena hoe tsy maintsy olona ray ihany ve zany mahavita an'izany fa tsika araky ny tenin'ny pasteur mo tsika ny kristianina ambony mandeha tany fa tsy misidina eny amin'ny eny anaty avion isan'andro hoe ben moi je regarde les gens qui vivent moi je suis chrétien non miara-miaina ny mère ianan'ny olona rehetra tsika tokony fa zao koa nefa tant que mbola azoko eto ianao de hoe tokony rehefa consciente zany zareo eny ambom-po fa miaina an'izany zavatra de tokony hitady hevitra zareo anaparitaka an'izay ko satria raha voalasa ohatrany hoe nanay ato mahafinaritra be tant mieux mahafinaritra tohizy fa il faut sortir des quatre murs am'izay. Il faut en parler. Oui, il faut en parler. Zay mihitsy koa ny dommage ao amin'ny confort zareo je pense de tsy mieritreritra ny lasa obnubile amin'iny de tsy mieritreritra hoe il faut démocratiser cette pratique tsy mamenatra amin'ny resaka vola fa justement io resa-bola io anaty fiangonana tena problème be de il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et dire hoe ohatr'izao ny gestion-na vola zao de atao mahitsy io fa tsy hoe rehefa fiangonana de ndraisibika amena amin'ny pasteur de tsy kotina fa zao de zay miteny anaovana ezaka ny zanaky pasteur atao mariage de tsy kotina iny fa mais attendez le izy zany le fiangonana zany tsy mampianatra nefa ny manabady ihany koa le olona araky ny teniny atsy hoe badona mihitsy le olona mena dette morale de tsy haiko je sais pas fa za zany tena hatramin'ny anarako tao amin'ny sekoly biblika zany de transposeko amin'ny fiainana hitako sy iainako de ozy hoe mais vraiment on est à côté de la plaque en fait tena tsy zany mihitsy ny basen'le finoana de nefa ny zany ny vohitsiny le hoe mpampianatra mpitandrina zany de ozy hoe disotsika raha tsy miteny de za aloha volona miteny moi je me tape des trucs rehefa manao publication be da be ny olona tsy faly mais c'est pas grave peut-être que quelque part il y a des gens qui lisent et qui vont réagir aussi fa c'est pas normal faut maika révolter za mahita an'le situation romotra be isan'andro
zay le izy en fait. Merci pasteur. Miverina kely ako fa manararoatra an'izany teneniny zokifelana zany. Tsy mba afaka kasena kely koa i pasteur le amin'ny fiangonana sasany. Betsaka ane ny mpino amin'izao no efa votosana hoe aza miay an'izay zavatra ety an-tany tsony fa ny any an-danitra ihany no imasoana. Donc zany na mijaly azy izy eto dia hoe ny any an-danitra ihany no imasoana rehefa azonao fa mijenna dia zavatra boboka sy kalalao io fa ajanony eto fa andaotsika ho ato anaty alim-bavaka sy vavaka tendrombohitra zany hoe ao anaty pasifa tsisy action mihitsy zany tsisy proactivité ary na dia hoe misy mitsangana aza le misy entité kely mitory filazantsara zay tsy miteny aho hoe ratsy reny na dia aty anaty Facebook ary fa mbola filazantsara fanjonoana ao an-tany hafa nisy tomanao ny fahampiangonana ihany atao ka eo mihitsiny hoe tsy fatako raha zakany zareo ny filazana an'izany hoe ianao ange sady tokony afaka miaina tsara ety an-tany mahazo antoka famonjena fa tsy hoe fadiranovana be ianao ety an-tany dia any an-danitra ianao zay vao miadana eo zany no angatahako fanentanana. Hitanao zao misaotra anao hitanao zao nahatonga an'ilay nanokana le article iny hoe mila miasa reny zao article tsy tiany piétiste à Madagascar mihitsy le hoe satria masintsika théologie du salut raha hoentina sur le plan théologique andresaka théologie du salut foana ny torinany fa tsy manao théologie de la création. Or le andriamantsika c'est un créateur dia inina atao tsy resana mihitsy ny création nefa création ny œuvre divine dia tsisy miresaka mihitsy fa tonga dia raha dia aranofo be zany zao tontolo zao zany sisa dia ianao zany avy mitory an'izay dia tonga dia hoe ianao zany mitotry hoe mitory zavatra tsy fitory firy any tanàna dia lazain'ny olona hoe miala amin'ny filazantsara sasany aho hitanao tamin'ny Fristel reny hoe misy olona nana problème zao tsika lenao Fristel dia mametra-panontaniana hoe fiainana andavanandro dia misahany olona miteny hoe amianarana zao sao sady janony io Fristel anao io izy fa mba hivereny fotsiny mitory fampianarana soratra masina nefa misy olona mijaly mitady vonjy un problème tokantrano problème fanabeazana problème narakasa problème tsy haiko dia jerena fotsy zany le olona dia mahireza raha lafa dia Jesosy mombanao dia tezitra izy rehefa miteny dia hoe ianao miresaka vetaveta ka le olona rio fahoriany tsy misy éducation menazy ihany tsisy alternative dia hitanao zay le problème hoe le théologie de la création zany io koa théologiana indray no miteny eto hoe tena tsy ampianarana mihitsy io ao Madagasikara aty andafy nefa ampianatra an'io ny fiangonana maro hoe la création tiako tenenina hoe le resaka créativité sy création de richesse ny sisa tena tsisy complexe amin'ny fiangonana aty miresaka an'io na dia ataontsika hoe mal vu amin'ny sasany azy fa any amintsika vao miaborde an'io anao dia tabou be hoe zao tontolo zao trandraky ny aranofo sy ny sisa donc misy courage zay mahatonga le namoaka an'le teny tamin'ny hoe mampalahelo anio théologiana namana ihany oa miala am'le rigueur académique fa matahotra an'le populisme religieux tsy azony olona masy le populisme religieux dia zay le atmosphère ambiante any Madagascar dia ny akamaroan'ny olona am'izao fotoana zao ny olona tena mpanohana sy mpatolotolotra amin'ny fiangonana le mpanapanaka reny efa tafiditra ao anatin'ny piétisme. Donc reny no ianao raha le pasteur na dia tokony hijoro tsara amin'ilay fampianarana anina dia tsy satria reny no dia ils ont vendu leur rigueur académique dia le problème tena betsaka ary zareo nitratra an'izany satria rehefa mba sendra manao tafika masina na ohatran'izany ka sendra mahatory ny ao anaty fahamarinana ianao dia miantso mangingina hoe marina zany ozy izy fa ny olana ny karamanay nge kely ozy izy raha tany full point zao dia hoe ny karamanay any kely ozy izy dia lasa zany le mpanompon'Andriamanitra lasa fa maintsy amboamboarina ny tenin'Andriamanitra atao zay ampisy adaptation an'ny olona ho any anatin'ny fitadiavana le izy satria raha mantsipantsika olona koa ianao
hitambaran zareo ary mahafantatra mpitandrina koa ako ny tena hoe mijoro tamin'ny fahamarinana fa nisorony zareo teo amin'ny fiangonana satria fa zaka ny mpanan-karena le filazantsara sy fahamarinana dia zany zavatra miseho eo anivon'ny fiangonana raha hoe ao Madagasikara sy manodidina ny filazantsara tena lasa lalaoviny zareo be le izy ary ny olona koa tsy mahay manavaka ntsony hoe hoaiza tokoa ary ay zany sisa dia hanao ahoana ao anatin'ilay mpanompon'Andriamanitra tia miteny ity dia eo le tena zay mahatonga le hoe l'esprit sentinelle mbola veriko hoe il y a un prix à payer pour être sentinelle dia aza manofy fa tsy maintsy ho seul contre la majorité ianao zay aloha zany dia efa mila miomana am'izay tsika raha vao tsy pré am'izay koa tsika nefany a dia matao hoe lasa ny laozan'ny maro anisa na tratra benovitsa dia alao tsy manao fa une fois zay enjeu zay tsy maintsy mila conscient zay tsika dia nefany a ilaina ihany zay satria iny feo kely iny misy ane olona sasany tsy amenatra aminy tena aminareo hoe misy olona zay any am'le système any a miresaka aminay atsokosoko aty ambadika aty satria matahotra izy miseho eto Facebook na miteny eto na manoana dia aty ambadika misy hoe zay conscience izy am'le zavatra fa inona no hevitra ty ny important ane rehefa voarainy le afatra dia zay zany hoe zay mahatsara le miteny ihany satria io ohatrany bouteille atsipy ny ranomasina io dia mety sendra misy olona mahita le tavoahangy eo amoron'ny ranomasina io dia olona ray fa tena conserver les problèmes c'est déjà une victoire. Mankasitraka tompoko manentana antsika rehetrarehetra ao anatin'izany rehetra zany manomboka eto amin'ny tenako moa zany le izy fa tsy hoe manala misaotra betsaka inno RH miteny eto hoe aiza izy teo aiza tsy hitako tsony nalehany hoe inona ny tokony ataonay tanora pasteur zay aty ivelany hoe inona ny idée afaka ataonay mba hisy révolution. La révolution commence par soi-même d'abord. La révolution c'est pas tsika tsy mieritreritra ny hoe ahoana ny hamoahana ny eny zay ny tanjony vahoaka fa manomboka amina zavatra kely ozy ny soratra masina rehefa matoky amin'ny kely ianao dia tendreko ho mpanapaka ny be aza tonga dia mieritreritra zavatra lavitra be fa atomboy amin'ny zavatra kely ohatra fotsiny tenentsika teo hoe relayez ny information zay mahasony daholo be raha vao misy zavatra hitanao mahasony daholo be aza mahihatra mipartager tsika nendrindray manao like j'adore ça pour moi ça ne suffit pas il faut partager ohatra hoe misy zao maly azao sendra teo mpisakafoanana dia nandeha le tany Sotanana ina moa izy iny le fifoazana Sotanana avaratra fa tsy le Sotanana atsimo le avaratra misy anakory Sotanana nanangana centre d'intelligence artificielle tena lasa saina hoe wow tsy nieritreretiko hoe fifoazana satria zaho mahalala fifoazana be dia be raha vao zay tsy inona koa intelligence devoly zany asa maizina zao tontolo zao ara-tsaina tanareo nivoreto fifoazana any ambany vohatra non kosa mendrika ny aparitaka zany mba ahafahana ny créer électrochoc amin'ny sasany hoe jereo ary tony any ambanivohitra any anaty tany mena any manangana centre informatique d'intelligence artificielle tsy hoe bureau fianarana informatique kely ho an'ny mpianatra mba mitape Word tape Excel fa misy mieritreritra an'izany ge hoe any ambanivohitra fianaratsoa any Sotanana misy centre d'intelligence artificielle mais c'est grandiose. Des zavatra tokony ho partagena mety zay zao le zay teneko ny no RH hoe il suffit de peu zavatra kely de zarao de mba asio description de mba entany mandidina hoe jerenareo tony partageo ny groupinareo any amin'ny fiangonanareo sampana misy anareo hoe tsika ve tsy afaka manao zao zalary ary anaty bozaka sy anaty vovoka ry mahavita centre d'intelligence artificielle isika ty amin'ny ville Antananarivo Atsirabe Diego Tamatave tsy mahavita non nareo zavatra kely mety micréer électrochoc de aveo micréer am'izay fihetsika ny daholo be zavatra ohatry zay le izy donc any anomboana azy no RH dia ho hitanao fa ianao ndray aveo lasa dépassé par les événements ianao fa tsy ianao no mitady an'le zavatra atao fa le zavatra atao ndray no ibaiko anao aveo mitarika anao aveo amin'ny zavatra ho ataonao mantsy plutôt fa tsy hoe mibaiko safady
miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miarabanao tompoko. Misaotra indrindra amin'ny fanomezana fitenenana. Nandefa message privé anao pasteur tamin'ny maraina tato amin'ny TikTok. Azoko antoka fa mbola tsy hitako. Mbola tsy hitanao le satria fantatro fa maro be ny olona mandefa message privé any aminao. Nisan'ny olona manaraka anao amin'ny groupe RGL satria maro be ny afatra alefanao ara-panahy sy ara-piarahamonina zay maha-convaincu henoko daholo le fifampizarana teto androany. Ary marina daholo amiko. Fa ny anany manitikitika ary anisan'ny zavatra nanontaniako anao ao amin'ny MP mialatsiny fa angamba za ty pragmatika loatra eo amin'ny fiainana. Mitarika tanora nandritra ny 7 taona ary mbola mitarika ty andafy hatramin'izao choral tanora scout zany tiako tenenina. Manabe olona maro na dia mbola voaraika amin'ny 15 taona raha ny tena. Fa ny tena tiako hatongavana dia zao hoe eny ara fa marina daholo zany rehetrarehetra zany. Fa inona ara no atao ho an'ity firenetsika ity? Fantatro efa samy manao daholo tsika. Any ambadimbadika any fanasoavana ny mpiray-tanindrazana. Tsy ho teneniko eto ny ampanetretena fa mba manao zay vitako, zay kely zay vitako fa de manière continue. Ary tsy vao zao fa nandritra ny fitondrana maromaro zay nifanesy. Apetraka eo ny mombana fa tsy zay no zava-dehibe fa hoe concrètement inona ary ny zavatra azontsika atao isika diaspora mivaingana ho an'ny mpiray-tanindrazana amitsika. Fantatra daholo ny problema marotsy tambo isaina. Ny panely vaovao, ny influenceur efa be dia be araka ny teneninao hoe zavatra tsisy fotony ara relégen zareo fiainan'olona ria ndraiky mirefarefa amin'ny tany. Fa ho atsika zay tonga saina nomen'Andriamanitra toerana any amin'izay misy atsika azy avy. Concrètement inona raha ny azontsika atao mivaingana mipaka any amin'ny mpiray-tanindrazana amitsika mba anasoavana andry zareo. Ilay hoe mba anasoavana mandray zavatra be dia be io. Ianao dia olona intelligent ary fantatro fa azonao tsara ny tiako tenenina hoe inona ny tokony atao anasoavana ny tanindrazantsika lafiny rehetra. Nisy antso nataonao mantsy tamin'ny une semaine latsaka kely tena nanoanay iny ary zay nampatonga anahy niditra mivantana amin'ny MP anao. Ngamba efa tsy amin'ny stade na angamba hoe aho mety fijeriko manokana, je respecte le point de vue de chacun. Ngamba tsy amina stade na fotsiny ilaina iny zany fa tsy fotsiny amina hoe mirelayer information, manapotra ny information na mitati-bolana na fa angamba stady ambonimbony kokoa no tokony andehanan'ny tian'ny Madagasikara rehetra. Misy vazaha manaraka manao think tank amin'ny tena, misy malagasy, misy zavatra be dia be lamilafiny avy. Fa raha misy groupe any aminao efa mipetraka na mbola tsy mipetraka fa tianao hatsangana dia mba valio amin'ny MP azafady tompoko raha tsy madiso dia maniry aniditra ao. Zay angamba ny azoko tenenina mpahabe maso fa ambony dia resaky tsika
araka misaotra indrindra tompoko makasitraka tompoko ia valiko ihany zay lohana za mbola resaky tsika ny amin'ny MP fa ity chronique ity sy ny émission hafa fa tsy ty ihany dia tsy maintsy manomboka amin'ny atao hoe sensibilisation aloha ny zavatra rehetra tsy tonga am'izay dingan'izay tsika raha tsy nisy le sensibilisation ianao zao araky ny teny hoe nisy ansoavy nataoko nanohinanao dia zay le hoe le tavoangy atsipy an-dranomasina misy 67 000 mpanaraka atsika ato amin'ny pejy de nefany olona tsy hainao rery raha misy olona ray roa sy telo sy efatra dimy mandray le tavoangy donc zany tsy maintsy ny sensibilisation tsy maintsy atao foana ho an'ny daolobe par contre araky ny teninao am'izay hoe izay vonina ndray après ohatra ny mpianatry jesosy any io raha jerenao ngamba mpianatry jesosy ny misoratra masina mateolojiana vahoaka nanaraka an jesosy fa jesosy tsy dupy fatany tsara fa reo vahoaka reo manaraka mouvement fotsiny manaraka hoe bon ty indray ny tendance mahazo olona mahay miteny manao fagagana mafinaritra dia tout le monde roboka fa rehefa tonga ny safidy am'izay teo alohan'ny Pilato i jesosy sa Barabasy tsika mahalala tsara fa 2/3 samy lasa mba tsy lazaiko hoe izy rehetra dia avy eo akoatran'ireo vahoaka reo de mbola nisy groupe de 500 io groupe de 500 io ireo le ataiza nahitako an'izay chiffre zay tamin'ny izy nitsangana tamin'ny maty vakeo amin'ny filazantsara dia niseho tamin'ny olona 500 olona izy akoatran'ny mpianatra zany hoe reo zany lefa groupe atao hoe sympathisant tsony fa atao hoe militant donc misy ny sympathisant zao reto mpanaraka reto sympathisant mety misy koa par curiosité misy koa aloha tsorina hoe adversaire le foto-kevitra za tsy mana adversaire olona fa le foto-kevitra tsy tiany fa tonga eto izy satria tiano fatany koa c'est normal tiano fatany hoe ahoana ny mode de pensée an'io bande io de maketo zareo na maniraka olona zareo miaino ça c'est de bonne guerre donc on est conscient dia misy ny sympathisant de misy ny militant les 500 de tao anatin'ny 500 mbola nisy ndray le atao hoe disciple tsy ny apôtre fa disciple amin'ny teny grec izy hoe matetes ny filazany azy reo zany de le atao hoe lay olona tena niaraka tamin'i Jesosy foana am'izay maraina atoandro hariva akoatra ny 12 de tam'ireo ndray mbola nisy les 12 les apôtres de tam'le 12 ndray mbola nisy anankitelo tena hoe garde rapproché an'i Jesosy dia Petera sy Jacob ary John zany hoe misy dikany daholo zay zavatra hoe conscient zay hoe araky le teninao teo hoe concrètement teo amin'ny lafiny concret Jesosy dia olona ataontsika hoe poignée de personnes ny tena teo akaikiny fa ny mpanaratra ny rano de misy foana ka le mpanaratra ny rano entre guillemets manadidy foana tsika ny misensibiliser azy aloha mba ahafahany mandray andraikitra any am'izay misy azy ihany koa fa tsy voatery hoe hiditra ato amin'ny groupe ato fa ny zava-dehibe hoe mba ny créer électrochoc kely tany an-tsainy tany mba atao hoe natory be izy nahitra ny 20 taona de mba nisy teny ray na roa mba nanaitra kely azy mba nanampy azy ahoana tokoa moa zany de avy eo izy indray manao ny azy manokana pour moi c'est déjà une victoire fa ho an'izay teninao zay dia oui misy de misy tokoa ary tsy voazao satria ity moa zany no vao tazanareo eto tazantsika eto fa efa hatram'izay zay nanao zavatra ary tao anatina discrétion satria tsy mba fanaonay mihitsy ny manao zavatra miseho télévision miseho gazety miseho satria ny importance de ny manao effectif le zavatra atao mipaka any am'izay tena mila azy fa tsy mitady ino moa zany tsy mitady publicité ho tazan'ny olona hoe nanao zao fa tena misy dia afaka miresaky tsika rehefa malalaka rehefa aveo fa misaotra betsaka anao nanaraka sy nanome an'izay faneho-kevitra zay de makasitraka tompoko eo zay ngambany fa dia faranatsika eo ny androany fa efa misinisy zay fa mafaly ny dindingitsika androany hitanareo fo fa tena za mino fa tsika rehetra samy manana zay ao anatin'ny fo fa ny problema moa hoe indraindray misy fotoana iarahana mentana ao anatin'le izy de mino fa isy fiaraha-mentana am'izay tandrifatsika tsiraray avy de faranako amin'ny point de vue ny Martin Luther en tant que luthérien za dia nan Luther ny azy ny éthique de la station filaza azy station zany eo amin'ny toerana zay misy de eo no manao zay vitako zay zany ny tena tariavy raha itsika rehetrarehetra reo
no samy mihetsika eo amin'ny toerana misy atsika ary tandrify am'izay nanao le opération le hoe opération mofodimy sazandrano roa le opération mofodimy sazandrano roa olona 5,000 nybokisana ny mpianatra ny eritreritra mila subvention be ty vao vita Jesosy miteny hoe pas besoin d'une subvention le peu qu'on a de afaka manao zavatra nanay koa zay nanay tsika tsy voatery mila zavatra complexe be na extraordinaire be na sauce be ozy le fitenin'olona zay fa le peu qu'on a inona le peu qu'on a aloha d'abord notre passion pour le pays ny fitiavatsika ny firenena le vahoaka an'Andriamanitra dia zay fanana kely mba nanatsika araky le toerana teninantsika zay toerana misy anao mpampianatra dokotera mpitsabo ingénieur mpitatitra ampiasao zay kely ampelantananao ho an'ilay manodidina atsika fa tâche d'huile ngeza be nya afahana manao zavatra dia izay no ny éthique anay zay l'éthique de la station zay fa tsy ambitieux koa zay hoe mieritreritra zavatra sauf après ndray matsy rehefa mitambatra lay étoile kely be de be de lasa miteraka voie lactée anankiray de mahafinaritra mijery azy fa raha jerena tsirairay le kitana mety tsy de manahoana loatra le kitana ry tsilopilopy ry mazava ry tsy de mazava tsara fa rehefa mitambatra izy a de ozytsika hoay tsara tarehy zany paysage zany satria fitambarana de zay ngamba ny fa makasitraka atsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana de mame fotoananareo ndray amin'ny fotoana mampahalalaka ndray fa dia samety ain'Andriamanitra raha riva ho an'izay mpana publicité ve zany sa farambarana ny étude biblique ndray eo ndray au domaine spirituel kanefa nazanaty zany dia ho hitanareo ho aparitaka eo amin'ny page Facebook les thématiques sur l'histoire de Job manoloana ny fahoriana zany koa zavatra ilaina hoe ahoana ny accompagnena ny olona ao anatina souffrance raha soa veloa madolo tompoko de Fristel raha riva amdimy Fristel ndray iresahatsika ny zavatra maro samihafa makasitraka tompoko